musculation koa izay efa malaza be am'izao ary izay farany tsy kely indrindra fa tena ngeza indrindra eto Madagasikara ny antsoina hoe pétanque rugby. Iny moa tsy adino fa tena atsika rehetrarehetra tanàna koa iny malaza be iny. Ireo rehetrarehetra zany no asehontsika ao anatin'ny hoe iza ny lafo indrindra, iza mora indrindra. Araka ny fieritreretako azy ao ary. Ny judo tena anisan'ny sport tena hitako hoe sarotra indrindra aminahy. Fa bon, mety hoe mbola tsy nianatra avy fa ohatrany zao hoe tsy azoko hoe inona mahatonga ny zala lasa mifampibalance kely. Bon, alahatritsika le izy fa zany judo zany zao hitako hoe fieritreretako azy zao hoe koro raha ohatra zao hoe misy ankizy zao manao judo na olon-dehibe koa tsy voateraka izy de mandoha vola isam-bolana angambany. Ataoko hoe mety 2 fois 3 fois isaky ny semaine raha be indrindra azo iafina ihany zany hoe korona judo zany.